politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ny Tia Tanindrazana. Tavapetraka ao Martalata ny antota taratasy filatsahako fidin'ny kandida isany Rivra Kotovao ao Majanga voalohany sy Roland Ratsiraka Tomasina voalohany ho amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ao Tanterana ndraiky amin'ny 10 Desambra 2024 avy izao. Samy olona avy amin'ny vovonan'ny mpanohitra moa izy mirahalahy ireto, ny iray avy ao amin'ny firaisakina ary ny iray kolektifan'ny malagasy. Re ihany koa fa manana ny olona ho kandida eto Antananarivo renivohitra ny mpanohitra. Andrasana hatramin'ny zoma ho avy izao hoe iza marina io. Ireo aloha ny fantatra hatreto. Tsy tsarotra fa manomboka mikofokofoka sy manezaka mafy mba handrombaka fandresena amin'ireo tanan-dehibe eto Madagasikara amin'ny fifidianana KAOMINALY io ny avao amin'ny antoko mpanohitra. Paikady politika izay manaraka lojika be satria efa somary ratsy endrika, ratsy laza eo imason'ny olona ireo kandida mpanjakana. Noho ny fahatsapana fa tsy nahavaon'ny olana ara-tsosialy sy ara-toe-karena teto amin'ny firenena mihitsy ny fitondrana orange atao anatin'izay entanina ny tantanana izay. Maro be ireo teny fampanantenana fa any amin'ny fanatanterahana dia maivana. Ampangian'ny maro fitondran'ny rendrarendra sy ny hoerahoera. Tsy mahalala fa izay mahasoany vahoaka ity fitondrana ity fa izay mana hitaitra fotsiny. Manana olona, manana teknisianina sy manam-pahaizana ny mpanohitra. Ny andrasana fotsiny dia hoe iza ny olom-baovao afaka hitarika ny mpanohitra no sady mahay mampiavana ny rehetra. Hoy teo hoe satria le izy mantsy raha vao iny fois tsika diso ao anatin'le fifidianana dia diso an'le mandama ray manontolo dia tsy crédible le izy. Dia aza miteny hoe tsy miteny zahay satria miteny fiarahamonim-pirenena. Mbola betsaka ny lesoka sy ezaka tokony atao amin'ny resaka fanomanana amin'ny fifidianana eto Madagasikara. Hoy Ramatoa Mialsoa Randriamampianina, filohan'ny Transparency International Initiative Madagasikara. Satria hitanareo efa nisy recommandation nataon'ny OAC naterina teny amin'ny tompon'andraikitra manao ve izy sa tsy manao anjaranareo manontany azy eny amin'ny tompon'andraikitra fa izahay eto dia nahita hoe raha ny resaka fanomanana ny pirenena amin'izay fifidianana izay resaka éducation etc mbola betsaka ny tokony ataontsika. Ankoatra ny ezaka amin'ny fanomanana ny olom-pirenena dia betsaka ny endrika tsy fanaran-dalàna ataon'ny kandida sy ny maro hafa. Ny lalàna dia lalàna. Ny olana mantsy jerevinareo tsara zao ka nanapaka processus na fifidianana nareo be da be tsy manaran-dalàna ny kandida sy io mantsy ny hita pirenena le izy tsy hoe zavatra forontsika na ina nareo mpanao gazety midina sur terrain nareo mahita le zavatra ataon'le olona. Fa efa nahita avy nareo hoe na sanction iny olona iny. Dia le lalàna zany ho an'iza finalement sa ho antsika olon-tsotra reto. Tsy miatra araka ny tokony ho izy ihany koa ny lalàna manandrify izany hoy izy. Amin'ny maharafitra mpanao fanadihadiana momba ny kolikoly amin'ny sehatra samihafa ny Transparency International dia tsy mitsahatra mitondra ny tandrify azy izy ireo ka isan'izany ny fametrahana fifidianana lavorary sy mangarahara. Natomboka tamin'ny 2023 dia tsy ajanona intsony le izy tonga dia efa miandrandra ny sikla manaraka amin'ny taona manaraka ihany koa zany satria raha voajanona le izy dia tapitra izany le prise de tension. Fantaniana apetraka foana hatramin'izay hoe avy aiza no vola ampiasain'ny kandida sy ny atoko tsy misy valiny hatramin'izao mbola andrasana koa ny tatitra ataon'ny CCLVP momba ny hoe nanahoana ny fomba nampiasan'ny kandida sy ny atoko ny vola mandritra an'izay misy fifidianana teo misy misy élection présidentielle etc. Aiza ny tatitra momba an'izay sy ny hoe manahoana ny vola nampiasaina tamin'izay. Maro amin'ireo ezaka tanterana ho fametrahana izany anefa no tsy azahoan'ireo valy mahafa-po avy amin'ny tompon'andraikitra. Mikasika ny éducation vote responsable manokana dia ho lasa tanjona mandavataona ny fanaovana izany raha isaky ny fotoam-pifidianana foana hatramin'izay. Dia apetraka foana ihany le fantaniana satria ao anatin'izao fotoana amin'ny fifidianana izao ny fotoanan'ny mangarahara koa. Eo zany le ezaka mafy be ny atao satria amin'ny fomba ahoana ary ny ahafahan'ny pirenena hifidy raha tsy manana an'izay accès à la formation izay izy. Ny Antsoafy kosa ny Mponina Antananarivo miainga avy any tokantranontsika tsirairay ary miainga avy amin'ny tenantsika tsirairay ny fahadiovana. Tsy maintsy entanina hanavaka ny fako plastika sy ny organika any atokantrano avy ny Mponina Antananarivo renivohitra manomboka izao. Hoy ny eo anivon'ny fiadidinan'ny Mponina Antananarivo renivohitra ny maraina teo raha nidiny fotony teny Andranlanitra. Fanentanana manomboka ny atokantrano mihitsy ny amin'ny
plastika zany mba hosarana amin'ny fako moraloha. Ny tale général ny ao anivon'ny SMA nanisambatra raha misahana izay fako izay eto Antananarivo, kolonely Razafimanahakatiana no nitondra ireo fanazavana ireo mikasika ny antony nanonganana ity fitobim-pako ity hatramin'ny taona 1927 sy ny fiasany hatramin'izao. Dia ny hoe ny fiara-miasa izay ho ataon'ny APIS amin'ny CEA, ministera ary koa an'ireo rehetra izay manam-pikasana dia miasa zany mba hatsara an'ity toerana izay misy atsika ity. Araka ny tokony ho izy hatramin'ny farany satria misy ny anjara hoentin'izika ary misy ny anjarantsika malagasy manokana amin'ny fahatongavana amin'izay tanjona fanitarana ny fotoana iasan'ny eto an-dalanitra sy ihany koa ny fanakatonana azy amin'ny farany. Ny tanjona dia ny anaovana ny an-dalanitra ity iray manontolo ho anaraka an'izay fepetra ny fukuoka zay. Mbola tsy totosa izany. Tetsikilany dia laza ny filohan'ny delegaciona manokana eto Antananarivo iary lala Ramanantsoa fa efa nanambara ombenombeno ny hoe tsy maintsy ho avy ny fotoana hijerena toerana hafa ahafahana mitantana ny fakona Antananarivo satria tsy zaka nandralanitra itsony. Tonga amin'ny fetra ahafahana manary ny fako ny eto an-dalanitra. Rehefa misy rivotra tafiditra ny anatin'ireo fako ireo dia sarotra kokoa ny firehetany ary mora kokoa ny mitantana an'ity toerana ity mandrapikatiny tanteraka. Goavana dia goavana ny mbola entimanana sy ny fandaminana ao anatin'izany fakatonana andralanitra izany. Koa izay tsy mandoto dia efa manadio sahady. Izahay eto amin'ny commune urbaine Antananarivo dia anao ny faraherinay mba tongavana amin'izany hoe tanàna madio sy mendrika izany ny tanànantsika Antananarivo renivohitra.